Hiditra amin'ny andian'ny fatelopolo ny jeu corporatif d'Antananarivo karakarain'ny Clément Rabary Association ny 7 sy ny 3 jona ho avy izao etsy amin'ny kianja be ny Mahamasina mitondra fanazavana mahakasika izay andian'ny fatelopolo ny jeu corporatif d'Antananarivo izay ary ny zoko be Clément Rabary. Hiditra amin'ny andian'ny fatelopolo sahady isika raha atao anatin'ny zany koa tafiditra anatin'izany ny jeu corporatif ny totsaina tany Toamasina sy indromy taona tany Antsirabe dia fatelopolo izany raha nanomboka tamin'ny 2010 tamin'ny jeu corporatif ny université n'Antananarivo no karakarainay. Ny tena mampiavaka azy dia tsy fantako fa ny andro amin'ity fatelopolo ity ngambany vao tena miditra tsehatra ny ministera pia ary tsy vitany hoe ny ministra Tinoka Rebolto no mipatrony anazy fa ny ministera pia mihitsy no mandray anjara ao anatiny. Ny mikasika izy indrindra dia somary ohatrany misy lesoka kely ihany angamba zay nazo lazana azy satria raha ministera pia no mikarakara ny jeu corporatif n'Antananarivo dia tokony tsy hisy tsony zany ireo jeu hafa mifandraiky amin'izay zany natokana an'ilay olona tsy manana karakolalaovana ohatra ny azy efo zany tokony mba mijanona manaja nyzay rafitra napetraky ny ministera pia izay fotsiny ohatrany somary manamaloka kely azy satria mbola misy orinasa iray koa raha mifanitsaka indrindra amin'ny 7 sy 3 jona io ny zavatra nataony na dia efa tany amin'ny 3 volana miloha raha dia efa nanambara ny daty iny tena voalohany misy tennis de table ny fanatanterahana azy aty Mahamasina ngamba ny sarotsarota dia mijanona rehefa mifindra taty amin'ny jeu corporatif taty Antananarivo ny jeu corporatif io dia lasa enina zany sisa anjara eo aloha zany ny foot basket eo ny volleyball mixte eo ny basket eo ny pétanque zay nalaovin'olo telo raha lehilahy ary nalaovin'olon-droa raha vehivavy eo ihany koa ny tennis zay mizara sokatsy telo satria mitokana ny vehivavy ary ny lehilahy mizara sokatsy roa latsaky ny 2020 taona sy ny mihoatra ny 2020 taona ary maha-jeu corporatif azy satria ny société no mandray anjara dia misy beloty ihany. Fisoratana anarana moa zany atreto aloha dia miandry amin'ny folo andro faran'ny commune mihitsy izay vao mahazo birao ato Mahamasina ny Clément Rabary organisation zay mikarakara azy fa mandra-piandry an'izany aloha zay dia isoratra anarana zany dia amin'ny numéro 034 39 034 00 na ny 033 09 654 ireo zany miantso izy zany raha tiandray anjara dia manatony izay manatitra ny fanisana nazanana zany raha amin'izao tsika miteny zao efa mihoatra ny 80 angamba amin'ny fanasana efa nalefa ary amin'ireo 80 ireo efa misy mananika ny 20 sahady no mivaly zany midiky zany fa mety ho tsaratsara ihany zany ty andiany 7 sy 2 ity satria amin'ireo 20 teneniko ireo mandray anjara aloha dia misy tokoa ireo sambany vao mandray anjara ohatra ny Sara et compagnie misy zany zone France ECPM zany dia miverina ihany koa ny Simelta zay tany ambolohany miaraka taminay tamin'ny teny akatso efa miverina aminalao ihany koa Simelta zany raha akapoka izy namana zakina lokotomanana dia mahavelom-bolo na dia misy ny ireo le fanteniny fotoam-bolo aty hoe misy sampotsapona kely satria mbola misy mikarakara hetsika mifandraika amin'ireo taranja ilalaovana ireo. Ny tena mampiavaka azy izy ianao angambany asa na no fahitana hoe mandeha tsara izy fa anisany andray anjara ao anatiny koa ny fédération malagasy ny basket ankoatran'ireo mpiasan'ny commune n'Antananarivo zany zay misy ny pompier sy ny police municipale eo ihany koa ny ministera pia zay mandray anjara miaraka amin'ny tafita eo ny media zay moa zay telo zay zany no mpalohana ary dia misy manateny izay fa mbola hitombo ary tratra ny tanjona zany mieritreritra nandefa izay eo amin'ny 50 eo. Ny mampiavaka izy ianao satria nifampiresaka tamin'ny ministera izay dia tokony hoe mba manana endrika nasionaly ity jeu corporatif ity zay tena nidiran'ny ministera ary maromaro ihany ireo efa nasaina any amin'ny faritany ohatra ny Tiliara zao ny Komato zay mety ho avy ny Tamatavy ny Poriny Toamasina sy ny SMMC ny Mazenga zany dia ny Jovena Mazenga ngamba no hiakatra ireo mpanao basket indreo zay taria ny Papaliva.
dia iny fanadiadiana mahakasika ny jeu corporatif d'Antananarivo iny ihany koa no etsika manakatona ny fandarana amin'ity rivariva ity somary lavalava ny fandarana androany isorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ety ampamaranana dia isotra manokana ireo namako niarana natotosa tamin'ny tenako ny fandarana Ialaino Nakantsary Romain no nandrindra ny sary sy feo ary Hervé no napita ny sary sy feo tany tokatrano psychiatre iray avy tany manome fotoananao amin'ny herina ny tahaka izao indray avelo matompoko.